Samy soa iaby tsika iaby rolongo tahin Jesosy fahasoavany sy fitahin Jesosy aneno irotsaky aloha lalana antsika indray amin'ny androandroany ity. Tonga eto ny tenako itory ny filazantsara ny Jesosy Kristy anambarantsika indray mikasika zany fandresena zany fa hoe idiratsika ny tenin'Andriamanitra hivavaka alohantsika aloha idiratsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ray be fitiavanao, ray be indrafonao tompo malalanay, andeha isotranao sy ankasitraka ary ankoko aminao indray ny mpanomponao rehetra. Isorany eny anaranao tompo Andriamanitra fa nanome fahafana sy fotoananay ianao. Tompo mamindrafo aminay, mamelany helokay, mangataka ny fananao zay aloha lalana anay, hampiteny anay ary hanositra anay Jesosy o. Hosory ny ositranao izay na zay hiteny na izay hiheno amin'ny alalan'ny fananao masina ka nokatra ny masompananay tsirairay anao anampy ny banga ary anampy fahalalana tsirairay avy amin'ny anaranao mahery Jesosy. Amen. Amen. Idiratsika amin'izay mikasika ny fandresena zay moa dia ao amin'ny Estera. Estera ny tokony fahaefatra no idiratsika 7 ka hatramin'ny 7. Ovaketsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'ny Estera hoe aza manao anakampo ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-trano mpanjaka fa raha hangina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia hisy fahafahana sy famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia aringana ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no anandratana anao ho amin'ny fandrakana dia nampitondrainy valiny ho any amin'ny Mordekay indray ny Estera ka nanao hoe mandehana ary avrio ny jiosy rehetra izay hita ao misosana ary mifadia hanina noho ny amo ka aza mihinana misotro hateloana ny andro manalina ary izao sy ny ankizy vaviko ifady toy izany koa ary amin'izany no idirako eo amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny maty aho dia maty dia lasa Mordekay nanao araka izay rehetra nandidiany Estera azy. Amen. Zany ary teny tompo dia voninahitsy ao an Jesosy Kristy irery ihany fidananao antsika araka izay tenin'Andriamanitra zay moa no idiratsika izay mikasika ny fandresena ny zavatra nandroany Mordekay sy Estera teto amin'ny ireto firenena jiosy reto. Araka ny tenin'Andriamanitra moa fantatsika satria mpanjaka Haserosy no nitondra tamin'izay izay nampakatra ny Estera vehivavy virgine tsara tarehy izay tsy nanandray tsy nanandreny ary Mordekay no nanangana azy ny nanangana any Estera satria zanakavaviny rahalahin'ny Mordekay ka natsangany Estera ho zanaka ka tamin'izany fotoana zany rehefa nandeha ka dia tonga tamin'ny mpanjaka Haserosy dia nanampanompo Hamana izy natsangany kosa sy nomeny voninahitra ka noho izany dia tonga eo ambavahady i Mordekay ka tsy nandohalika tamin'ny Hamana ka nahatezitra ny Hamana zany satria ny filany voninahitra ny Hamana ka tonga ny apanga any Mordekay teo amin'ny mpanjaka i Hamana ka nametraka zay lalàna hoentina hiampianganany i Mordekay ka ho tonga hanjinganany ireto firenena jiosy reto. Izany nahatonga ny hafatra ny fandefa hafatsy Mordekay sy Estera sy nilaza hoe zao sy zao ny zavatra mandroa amin'ity fiainanay hoe haringana izahay ho vonoa izahay noho nino satria tsy nandohaliky tamin'ny Hamana i Mordekay. Iny ihany no hoe halany Hamana. Koa arak'izay nahatonga fandresena ny ady nataony Mordekay sy Estera ary reto jiosy reto dia fifadian-kany. Izay ady nataondrozy hoe fifadian-kany. Ny antsoantso fifadian-kany Mordekay sy Estera hoe mifadia hanina reo fa zao koa hifady hany. Izany zavatra nisy tao anaty ady zay satria tsy hanenty avao zany hoe ho maty ho vonoa reto vahoaka reto. Ireto firenena miaraka amin'ny firenena jiosy reto ho vonoa ve havanjainy retoa firenena baka nivoany retoa tsy nanenkinenky noho ny hoe fampiampangana nataony Hamana ka nametsaha zay lalàna zay ka natokisany mpanjaka Haserosy i Hamana ka nomeny ilay tampo zany ilay peratsy ny mpanjaka hanaovana zay lalàna izay ka nikaiky fifadian-kany Estera sy Mordekay mifadia hanina reo fa hiezaka zany hoe handeha i Estera handeha
hiresaka amin'ny mpanjaka mba hanafoana izay lalàna ny ampiampangana ireto jiosy reto satria tsy mety niankohoka tamindrozy teo. Haleluya. Eo anivo ny fiainana zany hoe fifadian-kanina no hoentitsika handresetsika. Ina no antony handresetsika raha ohatra misy ady amintsika eo tahaka ny hoe ady natsehiny Estera sy Mordecai reto taranaky jiosy reto de niantso fifadian-kanina rozy rehetra. Tsy olo raiky hany ny fady hany tao fa ny fampiankina androzy, ny fanampy androzy tao anatin'ny fifadian-kanina. Ary ny fifadian-kanina ataondrozy tsy mila mihina hany ndrozy tao amin'ny tamin'ny hateloana andro nohoaly zany hoe andro nohoaly tsy nihinana ndrozy hany. Tena hoe nisaona zany hoe amin'izany fifadian-kanina zao ndrozy mba hibata zany hoe fanjesena fa tena hoe nivoaka mpandresy mihitsy ndrozy izay hamana ny tonga ny hiapanga any Mordecai sy reto taranaky jiosy reto. Ihamana no tonga ny vonoa satria Hamana nampitsanga efa nanoma ny zavatsaha hamonoa ny Mordecai ka Mordecai tsy ny maty noho ninona noho ny solution de fifadian-kaniny nataondrozy namaly vavaka Jesosy nivoaka mpanjesy ndrozy. Niditra isanandro Estera iresaka amin'ny mpanjaka hoe mpanjaka raha mahita fitia aminao aho. Ka tena hoe namaly azy kosa mpanjaka nanteo hoe raha mahita fitia aminao iaho mpanjaka. Ka ino i mpanjaka ny tokony ataoko aminao? De nambara Estera aminy zany zay raha vaketsika ny tenin'Andriamanitra de ao amin'ny Estera tokony 7 ny teny nataony Estera tokony 7 andiny 7 vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy. De namaly Estera vady ny mpanjaka ka nanao hoe raha mahita fitia eo masonao ary aho ry mpanjaka ka sitraky ny mpanjaka de aoka homena ahy ny aiko araka ny fifonako ary ny fireneko araka ny fangatahako. Fa namidy izahay de izaho sy ny fireneko mba haringana sy ho vonoina ary haripaka. Fa raha tahiny namidy ho eo andevo lahy sy eo andevo vavy izahay de ho nangina ihany aho kanefa tsy manohitra ny fatiantoky ny mpanjaka tsinona ilay fahavalo. Rehefa to de nivaliny mpanjaka Serosy namaly mpanjaka Serosy hoe ka nanao tamin'ny Estera vady ny mpanjaka hoe iza moa izany ary iza no hisy hahasesika ny fony hanao izany akory. Fa hoy Estera io Hamana ratsy fanahy io no rafolahy sy fahavalo. Fantatsika zany fa ratsy niantso fifadian-kany Estera, ratsy niditra nitsehatra Jesosy nandamina izany ady teo hamindripahana reto firenena jiosy hamonoana androzy reto ho ny maty ho ny ripaka reto firenena jiosy reto. Fa noho ny hoe fifadian-kany sy ny vavaka no manova zavatra avoatsika mandresy. Ko hoe niady atsehitsika nivony fiainatsika. Raha toka tsika te hivoaka tahaka ny Estera sy ny Mordecai handresy de aoka tsika hiditra amin'izany hoe fifadian-kany sy vavaka. Resaka mivavaka sy fifadian-kany tsy vitany hoe mivavaka ihany fa tena hoe tsy hoe mivita hoe mifady hanina ihany fa tena hoe mifady ny ratsy. Tsy hoe mifady hanitsika ka mbola mandany fotoana mesazy amin'ny telefona. Tsy hoe mifady hanitsika kanefa mbola mahavita resaka ty sy ary fa hoe mifady hanina tsika de hoe antiratsika sy Jesosy ary mifandray amin'ny Jesosy. Ary ny tenin'Andriamanitra koa tsy hoe mifady hanina tsika hoe manao an'ity hoe mifady hanina aho zao mifady hanina androany. Mbola manao publicité kanefa ady atsehitsika eo ambavahoana eo andalantsika ady atsehitsika tena hoe mafondra ka hoe mbola manao publicité le secretsika isika. Zany tena hoe tsy mety zany hoe tsika manao ny hoe ny ady tsika zany hoe ny solution tsika de vavaka sy fifadian-kany mba avoatsika mandresy avoatsika mivoaka mio ady tsika io. Kanefa le fifadian-kany sy ny vavaka ataotsika kosa mbola ataotsika publicité. Mbola maneho tsika hoe zao ane mifady hany am'izao fifadian-kany ataotsika kosa tsy mifantoka am'izay fifadian-kany tsika. Le fifadian-kany fa mbola hoe
tsy hoe resaky hany ankapobeny ty fa tena hoe ialatsika amin'ny resaky nofo zany mba hahafahantsika hoe miala amin'ny zava-dratsy ny fanao ratsy fa tena hoe miconnecte amin'ny Jesosy tontolo zany iha miala amin'le ratsy zany hoe le ratsy aloha voalohany ialantsika ny ratsy ialantsika voalohany ahafahantsika miditsy amin'izay fifadian-kany ka tsy hoe anatin'ny fifadian-kany tsika mandeha mifady hany hoe mandefa mesazy arisary miresaka aty na fomba fitenitsika mbola hoe eo ihany ahoana no havoatsika zany hoe manjesa anatin'izay zavatra zay ao fa mila fahononan-tenany ao anatiny ao mila faharetany ao anatiny ao mba havoatsika mpanjesy satria ny fahavalitsika de miriorio eny ka raha tsika zany hoe tsy mitanjina na koa hoe anatin'ny fifadian-kantsika maro ny zavatra rehetra mifamaofao raha tsika tsy mifantoka amin'iny na hoe fifadian-kantsika de raté foana zany satria mahafoana azy tsy mifantoka atsika mbola fanaotsika ihany hoe mandeha mifady hany ane zaho androany zay androany mifady hany zaho androany mifady hany kanefa atao publicité le raha ka atao korytsika hoe raha zao ne nifady hany 20 jours na hoe une semaine kanefa tsy nivaly ny vavaka eny tsy nivaly ny vavaka atsika satria misy zavatra tsy nahononatsika tena teo mbola nisy zavatra hoe filanofo na koa misy ny hoe rehareha nataotsika tao na hoe tamin'ny andro ny fifadiantsika hany ny hoe tsy hoe hany nahay nifady hantsika fa tsy nahay nifady le ratsy indrindra no tiany Jesosy ho faditsika de mifandray amin'ny Jesosy tsika tsy miconnecte raha hoe tsika mbola amifandray amin'ny hoe mbola manao ny fomba fataotsika kanefa ifandray andeha hifady hany tsika sahala manao régime tsika raha manahaka an'izay régime ihany ataotsika fa tsy hoe mifady hany fa hoe mifady ny ratsy de mifady hany amen ka raha ohatra tsy nivaly ny vavakatsika amin'ny fifadian-kany nataotsika aoka tsy agaga atsika fa mety régime angamba no natao fa tsy mififadian-kany fa raha hoe ny fifadian-kany de nana fahonona-tena sy faharetany tao anatiny ary tena hoe nifandray amin'ny Jesosy nifady ny ratsika Jesosy de maheno ny vavaka ny marina heny Jesosy hitan'ny Jesosy hoe tena hoe nahony tena ty zanako ty hitan'ny Jesosy tena hoe naharitra atsika misy zavatra nafohitsika teo ao ny fahotatsika misy zavatra nafohitsika teo nataotsika hoe Facebook fa na misy hoe anatin'ny fifadian-kany eo ihany tambojotra serasera nifady hany aho mifady hany aho eo ihany tambojotra serasera eny eo amin'ny Facebook eo na koa hoe TikTok na koa Instagram eo ihany tsy miala reo fa tsy miala reo fa aoka zany tsika tena hoe tahaka ny Mordekay de tena hoe nihosin-davenika ireto firenena reto nihosin-davenika tena hoe tsy nihita zany hoe na inona mandady inona zany fa tena hoe eo nifantoka tena hoe niconnecte amin'ny Jesosy mihitsy amin'izao fotoana zao de tena hoe anjakany mifady hany zay androany mifady hany de mandeha amin'ny Facebook tambazotra serasera ok aroy message par à gauche à droite de aoka zany hoe hifantoka atsika rehefa hoe anatiny ady ane atsentsika io atsentsika io fifadian-kany io tsy hoe zavatra tao fatao avao na koa hoe zavatra tao hoe rehareha fa ady ane io misy ady spirituel ny ao anatiny ady ara-panahy io mba havoatsika mandresa miaditsika io aoka zany tsika hifantoka tahaka ny Estera sy Mordekay eto nahatonga androzy nanjesy de fifadian-kany nahatonga androzy nanjesy de hoe ny any amin'ny vondrom-bavaka nahatonga androzy nanjesy de niray hina niray saina fa na eo anivon'ny fiangonana fady hantsika amin'ny andro izao tsy misy manatanteraka tsy haiko hoe 5% ny olona manatanteraka anatin'izay zavatra zay na de zao miteny zao aza mbola tsy manatanteraka fa hoe mifampianatra zany tsika mba hahafahantsika manatanteraka rehefa misy vondrom-bavaka firaisasaina natahaka nataony reto taranaka Jiosy ry Mordekay sy ny ry Estera mba hanahaka androsika mba iraisaina fa mafonja vato mahery afo rehefa miraisaina manandratra vavaka ny olona miraisaina rehetra ao anivon'ny fiangonana miditra amin'izay fifadian-kany zay
maherana zany ary misy hery ny anaran'i Jesosy Kristy. Ndao mba hianatra atsika hoe fadihanana ny ankohonana rehetra ao anatin'ny tokantrano. Misy ady atsika eo anivon'ny tokantrano. Vandika tsy anjesy zany, vandika tsy voaka mpanjesy zany. Zany solution ary zany ho adin'ny kristiana zany hoe raha kristiana te anjesy, raha kristiana te hivoaka mpanjesy, tsy manao hoe zao fa mivavaka ihany. Zao fa manatanteraka na manao na fanatanteraka tsy tapaka mandeha am-piangonana. Fa ny kristiana dia tsy maintsy miaina amin'io fifadian-kany io. Fifadian-kany ara-baktery voalazan'ny ten'Andriamanitra. Fa voalohany aloha mila mifady ny ratsy tsika. Mba hivelomany Jesosy Kristy ao anatsika ao. Ko hoe misy heriny amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy surtout eo anivo ny firesankina amin'ny fifadian-kanina, amin'ny vonjom-bavaka, aza mahafoy ny fiarah-miangona hoy ny ten'Andriamanitra, tahaka ny reto ny iray saina ny iray ina na hatonga izay ny fandresena zany, na haresy ny amana izay nametsaka ny lalàna, ko ninona zavatra kosa hoe nametsaka nataon'ny fahavalo hoe hiampangana antsika. Androanao manambaranao fa hoe midira amin'ny fifadian-kany ianao. Na ianao rery ihany mahavita, fa ny secret de tazomo anao si Jesosy, antaranareo si Jesosy. Aza lazalazaina hoe zao mifadihany. Satria ireny ny fahavalontsika tsy kely lala. Ty henony reny dia mandefa zavatra izy hatonga hiampangany kosa hiatafitohinanao. Satria anaty fifadian-kany, fifadian-kany ane Jesosy nalainy devoly fanahy. Tamin'ny fifadian-kany 40 andro 40 zoro, 40 andro 40 alina. Na lany devoly fanahy, satria fantatsa ao anatin'ny fifadian-kany io ao ny solution, ao ny hahatavoakatsika zany fandresena zany. Koa manasanao raha anao mifadihany, aza lazaina hoe zao mifadihany, antaranareo si Jesosy zany. Ary mampaheranao kosa ao androany hoe raha anao mifadihany, déconnecta ny zavatra rehetra hahatonga fatafitohina, hahatonga fakapanay eo anivo ny fiainanao, satria ireny no sakana afafiny zana tsipika afafiny fahavalo, hahatonga tsy havany ny fifadian-kany sy ny vavaka ataonao, satria ny ataony hahatony laha fadihany sa ty olona ty iray ty dia hahatonga hoe hahandresy ny herin'izay ataony, ka zany ho andefasany reny zanatsipika reny. Ka aoka zany tsika androany dia hoe hianatra isika, hianatra tsika hoe hianatra amin'ny fifadian-kany zay, hiconnecta tsika, hidéconnecta nireny zavatra izay zavatra hahatonga hananova ny fahavalopolany ka tsy hanan-kera amintsika zany. Ary aoka ataotsika sekeretsika antra si Jesosy zany, na namanao iny na mandeha miaraka aminao iny, aza lazaina mifadihany fa io sekeretsika io ny aditsika, io tsika kristiana. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy rery ihany koa mifampaheritsika amin'izay tenin'Andriamanitra zany, fa lesona laitsika ny tantaran'i Estera sy Mordekay eto, nahatonga ny Mordekay sy Estera nandresy ary nahazo zany fandresena zany taranaka jiosy rehetra ka niahafoana ny lalàna. Ka ninona zany rehetra kosa dia hoe ataovy zany hianatra atsika, andehotsika rehetra samby hanaraka zany nataony Mordekay sy Estera rezay mba havoatsika hoe hibata zany hoe fandresena zany, fa hoe Jesosy Kristy ny tombo fandresena, fa hoe mety miankina amintsika no tsy ahafahantsika zany hoe mandresy, satria mety ny fiaina manao kitoto ngamba atsika ny fiainam-bavaka ina koa amin'ny fifadian-kany zay mahatonga atsika hoe tsy mivaly ny vavaka zao fa ny vavaka eo misy zavatra fohitsika teo, mety hoe fahotatsika vato misakana tsy ahafahantsika hoe andresatsika zany fandresena, na hoe zavatra hoe mety fifadian-kany ataotsika maeritseritsy atsika zao tena ny fadihana ijoronako vavolombelo, saky mifadihana tena hoe tsy vitako ty Jesosy, tsy vitako, fa nanomboka ny fadihana amizay hitako hoe Jesosy mahatsapa fa kristiana marina, mahatsapa fa kristiana, satria hitanao zany nofonao mihena fa ny ara-pananao mivomaika miconnecte de plus. Fa za taloha tena hoe ny refusé manasa mifadihantsika, tena hoe refusé vako mihitsy ho vitako zao, zany ny ataoko hoe tsy vitako, fa hidy za ho asako zao, fa tena hoe hanono tena ho asako zao, tena hoe hiezaka ho asako vonina, dia tena hoe rehefa vonina manao hoe Jesosy miaraka miasa aminao, fanampahanao zany dia fahavononao aminao, Jesosy miaraka miasa aminao, dia hoe tanteraka zany nataon'i Jesosy, satria ny fahavononanao ny hetahetanao
miara-miasa Jesosy, miara-miasa amin'ny Jesosy tsika rehetra mba hahavitan'izany. Nidirako zany fifadian-kany zany, vonaitsa ho an'i Jesosy, nahavita fa fantatriko hoe ty zany oazako le secret ny kristianina zany fifadian-kany ty. De hoe mino aho fa androany Jesosy hanome hery anao, hanome fahafana anao raha nahavita ndraikandro anao atombo Jesosy une semaine, nahavita une semaine anao atombo Jesosy un mois, nahavita anao. Tsisy zavatra tsy ho vitantsika zany, tsisy zavatra tsy ho vitantsika fa fahavonona no ataovana antsika ao. Amen. De reina Jesosy tompo soranay ny anaranao indray amin'ny tendrondroany ity, nanome hery sy tandraka ho anay ianao, fa mino Jesosy fa hiasa ianao ary hanampy hery anay indray ianao, hanositra anay indray ianao, hanome fahafana anay indray ianao, hafanay mihitsy amin'izany fifadian-kany zany tompo malalo. De anaranao mahery Jesosy manona anay izany rehetra vavaka. Misaotra tompo, misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Tahin Jesosy tsika rehetra, mahazo toa dia mandro soa. Amen.